FFKM ampiona ny zanany ny fiangonana efatra mpikambana. Tsy fanjari-tsakafo mahery vaika iamafy eo anelanelan'ny oktobra 2024 sy janoary 2024. Fikaonando nasionaly mitoy ny fanangonana ny hevitra avy amin'ny olom-pirenena. Misaotra anao hatrany manaraka ny fahita lavitry ny MBS amin'ny ity arivany alarobia 5 ny volana oktobra ny taona 2024 ity. Manolotra ny arabary tomoko kilasy tomoko vavy manasa anao naraka ny fotoanany vavahatra amin'ny farany. Tapaka nandritra ny fivoriana nataon'ny filoam-piangonana efatra amin'ny rahalao anatin'ny FFKM Omaly fa isy ny fampionana ny zanaky ny fiangonana androany monana ampafantarina tamin'ny alalan'ny mpanao gazety ny mahakasika izay Germano Menjanahary Mathieu Prince. Marary ny firenena ankehitriny, sahirana ny vahoaka malagasy, misavorivory ny olana ara-politika sy ny sosialy. Noho izany, tsy maintsy amory ireo zanany ny FFKM. Io no vokatry ny fivoriana farany izay natao omaly, no sady fanamafisana ny antso izay efa nataon'ny FFKM. Ny 15 ny volana Jolay lasa teo hoy ny pastora Rabarmanana Irmandimby, izay mpikambana ao anatin'ny foibe ny FFKM androany. Ahitsy mazava tsara eto fa tsy voambolan'ny FFKM ny hoe concertation nationale, tsy ndresaka an'izany ny FFKM. Karaha misy olona milaza ny hoe tsy manaiky ny concertation nationale dia tsy fantatry ny FFKM ny tiany ambara sy zavatra lazaina amin'izany. Fa ny FFKM dia izao, ahoana ny atao hampandrosoana ny Madagasikara ity. Ny vahoaka malagasy tsinona dia misy kristianina maro, ka anaty kristianina aza fa anjaran'ny fiangonana no mikarakara ny vahoakany. Raha misy milaza hoe mialana reo FFKM, hiala ho aiza moa ny sekoly hatramin'izao dia ny sekoly ao anatin'ny FFKM manomana olombanina eto amin'ity firenena ity. Ka ny FFKM dia mikarakara sekoly, ny FFKM mikarakara fiangonana, mikarakara sosialy, izany ny mahafiangonana azy. Ka nanao antso ny FFKM tamin'ny 15 Jolay nanao hoe ndere isika hifampiresaka. Ndere isika hifampiresaka amin'ny fampandrosoana an'ity Madagasikara ity. Izany ny FFKM. Ny FFKM tsy manao politika politisiana ka ataon'ny sasany hoe hanao concertation nationale dia izara seza. Tsy atompoko, tsy fisainan'ny FFKM zany. Ny FFKM manara-dalàna fifidianana amin'ny taona 2022 dia any isika manao fifidianana. Ka hoy ny FFKM hoe hiantso ny zanany ny fiangonana. Hiantso ny zanany rehetra ny FFKM hanao fikaonan-doha ireo zanaky ny fiangonana ireo. Dia ao anatin'izany no anambarana indrindra ny hoe inona no ataontsika nareo zanaky ny fiangonana, indrindra nareo any amin'ny toerana samy hafa, manana sehatra samy hafa, mpanapa-kevitra, sao dia mba ianareo re, sao dia mba isika re no anisany tsy mampandroso an'ity Madagasikara ity. Fa ndao isika iaona ary ny komity foibe izay atao any Ambatondrazaka amin'ny volana Novambra io dia anisan'ny fikaonan-doha amin'izany, ary dia antsoina sahady ny solitena isaky ny faritra 530 atao anatin'ny FFKM ho avy amin'izany komity foibe izany. Handrafitra isika ny hoe fampandrosoana mirindra an'ity Madagasikara ity. Mila jerena ny fanabeazana ry havako. Ninona ambaranao na inona firehana misy anao eto amin'ity Madagasikara ity, mila fanatsarana ny fanabeazana. Mila fanatsarana ny fitantanana ny fahasalamana. Mila fikaonan-doha ny amin'ny atao hoe fandripahalemana. Araka izany dia mandritra ny fiaonam-be izay ho ataon'ny FFKM ao Ambatondrazaka ny volana Novambra izao no tena ahafantarana ny fanapahan-kevitra izay ho raisin'ireo filoam-piangonana efatra amin'ny rahalahy ao anatin'ny FFKM amin'ny fanavotana ny firenena sy ny fanatanterahana ny fampionana ireo zanaky ny FFKM ireo. Mitohy hatrany moa ny fandraisana ny sosikevitra ho an'ny fikaonan-doha nasionaly ho ny avy eo anivon'ny komite teknika mpikarakara izany ho an'ny androany. Efa betsaka ao nandefa sosikevitra raha ny fanazavana mazava ny tanjona dia ny mba tsy hisiany krizy eto amin'ny firenena aorian'ny fifidianana.
Germain Menjanahary sy Mathieu Princy Atrany. Tsy azo odivirana ny fikoanando nasionaly hoy ny komity mpikarakara izany androany no mafisin'izy ireo fa tanjona ny ametrahana fifidianana madio sy mangarahara eto amin'ny firenena. Isan'ny hojerena manokana amin'izany raha ny fanazavana ny mahakasika ny lalam-pifidianana iray manontolo mihitsy saingy ny hevitry ny be sy ny maro no ilaina amin'ny fanatanterahana izany. Dingana maro nefa nolalovana tao anatin'izay volana vitsivitsy zay. Teo ny fionan'ireo mpisehatra ara-politika rehetra ary teo ihany koa ny atao hoe fionana tamin'ireo tompon'andraiki-panjakana ary koa ireo maso ivovahiny monina sy miasa eto amintsika. Eo ihany koa ny FFKM, eo ihany koa ny CFM ary tsy adino amin'izany ihany koa ny HCDED izay anisany zany ny fandraisana sy ny fampiresahana mahakasika an'ity fikoanan-doha-pirenena ity. Amin'izao fotoana izao zany dia eo andalam-pandaminana ny fotoana hiatrehana an'izany tsika sisa izay iarahana ihany koa tsinona amin'ireo komity teknika iombonana izay mpikarakara an'ity fikoanan-doha-pirenena ity ary mbola hanaovana antsoavo ny eo anivo ny fitondram-panjakana malagasy ny handraisan'izy ireo anjara feno ao anatin'ny fanatanterahana izany fikoanan-doha-pirenena izany. Tsy mitsahatra akory ny fanangonana ireo sosikevitra avy amin'ireo olo-pirenena amin'ny alalan'ny mailaka. Efa betsaka no nandefa izany hoy ny fanazavana saingy manentana ny olo-pirenena rehetra mba handray anjara amin'izany hatrany. Satria tokoa mantsy dia hita sy tsapa ireo fitarainana maro samihafa na eo anivon'ny mpisehatra ara-politika zany na ny société civile zany na ihany koa ireo sapandrara samihafa eto amin'ny tany sy ny firenena izay naneo ny heviny mahakasika an'ireny voka-pifidianana teto amintsika ireny dia maro no mametraka ny antsointsika hoe aia na ihany koa mametraka ny antsoina hoe fanamariana izay ahitana hoe mahakasika ny lesoka indrindrindrindra ny tantanana ny fifidianana teto amintsika. Noho izany dia ny taona 2024 no everitsika fa anatanterahana ny fifidianana manaraka eto amin'ny tany sy ny firenena ka fotoana zany zao ahafahany rehetra mifandinga mba hivoahan'ny tsaokevitra iombonana manoloana an'izay fifidianana izay. Firenena milamina aorian'ny fifidianana ny tanjona ka ho filoham-pirenena lanim-bahoaka marina no hitondra any Madagasikara. Ho voaresaka ao anatin'io ny mahakasika ny fanavozana tanteraka ny lisam-pifidianana, ny famatsim-bola mandritra ny fampelezan-kevitra ihany koa. Ny trangana tsy fandriam-pahalemana tany Betroka ny fiandohan'ny volana septambra teo nanamafy ny solombavambahoaka voafidy tany an-toerana fa tsy anaiky mora ny ahavitana ny mahakasika izay raharaha izay nataona miaramila mora ny fanampim-bavao hatrany. Notsindriny ary nandritra ny fionany tamin'ny mpanao gazety fa solombavambahoaka avy amin'ny IRD no naniraka ny miaramila. Germain Menjanahary sy Mathieu Princy. Notafihiny miaramila avy amin'ny kompania 720 ao Bekily ny distrikan'ny Betroka. Raha ny vaovao azo dia ny 7 septambra 2024 teo dia nisy miaramila 20 lahy avy amin'ny kompania 720 ao Bekily io namonjy ny fokontany Mitsinjo ao amin'ny komina Ambatovary ao amin'ny distrikan'ny Betroka. Fandrobana fananan'olona sy asandahalo ary famonoana olona nefa no nataony ireto miaramila ireto hoy ny solombavambahoaka. Problème ny fitondrana ty zay amin'izao fotoana izao. Maro contrôler na hoe tsy voara-masina zavatra ataony olona any ambanimbany any dia ohatrao zany. Dia mba ataondreo mandeka koa zany ny député araka midéclaré satria araka tenao tenin'ny ministre de défense Somaly reny hoe adina député sy ny député ho noteneniny kanefa dia zao zavatra misy anie hoe marina fa sy ny rahany sy bekonezany ny maramilany fa zao ny maramilany complice amina député zay agnatin'ny IRD nanao fatokandalana nanafoka tanàna hoe amin'ny lalàna sy azo atao zany hoe miditra amin'ny tanin'olo indrindra circonlise amin'ny tanànan'olo amin'ny andro halina amin'ny ray maraina zany dia sahala midahalo zany satria raha tanao asan'ny gendarme ny maramila dia miarana sotra ny gendarme koa fa ny maramila tompoko na ny gendarme zany azanao mahafantatry an'izay hoe sy azo andehanana ny tanàna raha ohatra fa halina ny andro ka raha ohatra ka misy mahatao zany ny maramila dia disy feny ny vahoaka madinika amin'izay fotoana zay.
fandrombana nataony tafika tao Betroka tao amin'ny commune ny Ambatovary sako mitena anareo aomby fito amin'ny 700 sy aondry 700 dia amizao lanindreo le aomby amin'izao fotoana zao sy aniato sy aminatiny fa hoe nefa ny aombin'olo manakahe le olo vonondreo roa mianaka reo zaza 15 miaraka amin'ny papany fedy utahaly hoe zany idinizika amizay fotsiny hoe abibe ataon'le maramila izy naneraka an'io nagnamera saigny io zany dia ny député sy ny ekipany tsy nandalo tao amin'ny manam-pahefana tao amin'ity distrikany Betroka ity ireto miaramila ireto raha araky ny voalazany lalàna mantsy raha toka andeha hioatra distrika iray dia tokony andalo amin'ny manam-pahefana ao an-toerana raha ny vaovao azo dia solombavam-bahoaka lany tamin'ny anaran'ny IRD avy ao amin'ny distrikany Bekily no naniraka ireto miaramila ireto sisy elandreo izy zany fa hoe fomba ny voapanga moa sy mesy miaro tegna zany azinareo fa sy ho avelako zany sy nanapako ny votsy sy avelako satria gn'antony izy moa tadiavin'olo ko iaron'olo ko problème ny Bekily ne misy limitrofy Ambatovary sy commune akaiky anazy io efa lany daholo ny omby zareo zany dia ny ombiny ty tadiavindreo ombiny daholo lasanareo any raha sosagnanga navaka mahay ty za omby aza atao ny resaka salama zany fa ny ministre de défense zany azonao misy ao mahay loatra koa moa izy amboniny mahay ny grade agnanany étoile efatra fa resaka expérience samy mitovy zahay io fitoana vana gendarme maramila moa dia fitoana vako maramila za zao fa 27 ans vana maramila différence ny raha misy zany 4 ans fa sy hoe mahay mbola tabasy fotsiny mahay baiko aty fotsiny ambarako azy dia zay fotsiny hoe anao monsieur le ministre fe tsara ny olonao ka magnaraky teny maramila anao fa mavandy aminao maramila anao raha io to sainy maramila anao amoro fantatsala aminao dia savilavitra ianao zany savilavitra amin'ny resaka hoe asanao raha io no ataon'ny fiaignanao iaho zany anisany agname 19 an'io ministre taloha fa zao zany dia magname anazy 2,020 tsy izao ihany fa matetika no manafika any Betroka ireto miaramila izay elefa ny député avy amin'ny ERD ireto ho iatrany ny fanazavana izay nataony solombavam-bahoaka Jean Nicolas Randrianasolo raha ny vaovao dia tsy nety nandray ny omby nangalary ny ireto miaramila ireto sy napiditra azy forera ny préfet sy ny kapiteny ny zandary ao androy satria voalaza fa tsy ara-dalàna ny gouvernoura no nandray izany ary tena mahagaga izany satria fandikan-dalàna tanteraka hoy ny fanazavany ho hita eo ny ataon'ny prime ministre sy ny ministre ny atitany izay efa ny antefany ny fitoriana napetraky ny solombavam-bahoaka avy ao Betroka mbola tsy nanomboka ny fanisana ny mpifidy any amin'ny renivohitry ny faritra laotra Mangoro ny fiandrasana ny fitaovana sy ny fanatanterahana ny fampiofanana ny sefokotany any an-toerana ny fantatra fa antony izay fahatarana izay efa maneho ny fahavononany amin'ny fanavaozana lisam-pifidianana kosa nefa ny feno taona any an-toerana ny Andrianarivony MBS Ambatondrazaka mbola tsy manomboka hatreto ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana ho an'ny commune Ambonivohitra Ambatondrazaka antony raha mifantatra dia teo ny mbola fiandrasana ny fitaovana sy ny mety mbola ho fanaovana fampiofanana ireo sy fokotany efa betsaka amin'ireo fiaino valam-pifolo miakatra nefa tsy indrindrona be ny any ka manontany tena hoe roviana ihany ity fanavaozana lisy mpifidy ity za manokana moa dia fantatra hoe misy le fisoratanarina momba n'le lisam-pifidianana fa ny eto Ambatondrazaka zany tsy fantatry efa manomboka ve le sa tsy izay no tiako mba dia miaina aman-jery mba ho hitan'le vaokana Ambatondrazaka hoe tokony anana ndraiky ka le tokony mavitika amin'ny fisoratana anarina amin'le lisam-pifidianana satria izay mihitsy no avin'ny taranaka faramavony na ny olona mpandehandeha amin'ny tany alina raha mbola tsy mahita misy eto fiaino dia hoe mifidy atona ny olona mba hoe misoratra anarana lisam-pifidianana fa milaza izay mbola tsy fanombohan'ny fanavaozana tanteraka lisam-pifidianana aty anivony renivohitra ny faritra laotra Mangoro izay ny sefokotany ao Avaratrova Atsimo ho an'ny fokotany misy anay na akambako manokana misy akamba hoe ho an'ny commune urbaine Ambatondrazaka dia ohatra mbola tsy manomboka ny fanaovana le recensement le refaute moa zany le malaza anazy ny antony izy dia mbola na information hatramin'izao mbola tsy vita satria araky ny fahinona anazy dia ny fitaovana raha vao ohatra ny hoe malsa ny vakomaly ny tonga dia
aorinan'izay zany vao ampanatso anay rehefa manao formation reo zay vao vita formation zay vao manomboka ny asa. Ary ny olona moa zany efa miezaka manontany ny olona mihitsy nefa manontany azahoaiza zany lefa andeha le fantsana président azahoaiza zany lefa andeha le fantsana fa zany miandry le fotoana moa zany ny zavatra rehetra. Tsikaritra aloha treto zany fa tsy mirindra araka ny nanambarany zareo avy eo anivo ny voamera maleo tena amin'ny fividianana ny fanombohany ty fanaovazana tanteraka ny lisym-pividianana ity. Misy fampandrosoana ve eto Madagasikara, izay ny fanontaniana ny verimerina tao anatin'ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany. Nilazany zava-misy marina any amin'ny ambanivohitry Mananjary ny lehibe na fikambanana iray avy any an-toerana. Namaly ny fanaovana politika maloto ataon'ny olona akaiky ny mpitondra kosa etsy-ankilany. Nisy solombavambahoaka fetra Ralamozafimbololo mamintina ny fandaharana ho an'ny androany, Iravirazafy Mahenina sy Mathieu Prince. Azary efa kapoaka ny fitondrana TGV ankehitriny mamono afo ary mitoro zavatra tsy misy pirofo. Tatoato ny vahiny tamina fandaharana maromaro lehibe ny saigi amin'izao ny resaka fanonganam-panjakana. Tsy ny fanonganam-panjakana ny taona 2024 nefa fa manaratsy kosa ny filoham-pirenena nitondra tamin'izany fotoana izay lehibe ny mpanohitra ankehitriny ary atahoran'ny fitondrana TGV ka amoronana lainga marobe. Adinonao Andriamato sekretera-panjakana medidiny Zandarimary fa nisy fifidianana ane ny tatarahana tamin'ny taona 2024 zany hoe Krisy taorinana fifidianany reny fa tsy fananinao ve ny tsy mba niresahana an'izany, fanahinao ve ny tsy niresahana fa nitarika tamin'ny isa mazava raha araky ny vokatra vonjimaika navoaka ny teo anivon'ny administration isa 970 président Ravalomanana tamin'izany ary 700 mahery kely ny vato azony filoha Didier Ratsiraka tamin'izany fotoana. Teo nefa no nitondrany ny avaty amin'ny pomba ny Andriamato président Ravalomanana tsikera fa misy ny zavatra tsy mazava ary nangatahany ny takiny ny taty anivon'ny pomba ny président Ravalomanana ny hoe famerenana ny fanosana zany isam-bato azo zany izay tsy nekeny ny ekipa n'Andriamato Didier Ratsiraka filoha Didier Ratsiraka tamin'izany fotoana ary mahagaga ny fanahinina hoe mensonge par omission ve ny ianao Andriamato Segy na fananina mody tsy niresahana le izy fa hoy ianao hoe fanonganam-panjakana nisy tamin'ny 2024 fa tsy niresahanao mihitsy ny tamin'ny 2024 izay lasa araky ny teny namana faniry hoe to lasa faneho-kevitra politika ny ianao tatoato. Izay no heveriny fitondrana fahafampandrosoana dia ny famahanana ny lainga ny malagasy ary fanenjehana botolo ny fanoherana raha variana manao ankarena nefa ny mpitondra avahoaka tapitrisa anotraha-pahasahiranana ankehitriny 10 kilometatra miala ny Mananjary no misy ity vahiny miara-manonja ity taorian'ny rivo-dozabatsiray afarany teo tsy misy fanarenana ny toerana ny fanampiana aza tsy tonga araky ny tokony ho izy ary manjaka ny endrika fanararaotana samihafa no ny toerana alavitra ka lisan'ny fitsaboana sy ny fitim-panafody. Tena nitondra fahasahiranana ary tena nitondra asa lasaina hoe fijaliana ho an'ny vahoaka ny fandalofany ny Basiray iny. Tsy dia mbola hita taratra loatra ny fanarenana hatreto aloha fa ny zava-misy any dia ny fahasahiranany vahoaka, ny fijalian'ny vahoaka. Tsy mananasa ny tansaha. Ohatra fotsiny izao tao amin'ny commune anankiray dia vary 20 kapoaka isa-tokantrano no azo tao anatin'ireny famasena be da be nameny fanjakany ireny. Zay fotsiny misy ny commune sasany dia hoe mandray vola dia ny akamaroan'ny olona moa mbola tsy manan-kara-panondro dia tsy saika hoe sy ara-dalàna mihitsy zany ny fandehan'ireny fizarana famasena ireny tany amin'ny commune Ambanivolo. Ny ray aman-dreny tsy misy asa atao amin'izany dia manjaka ny fangalarana. Raha ohatra hoe any Ambanivohitra any tsy isy mihitsy zany manara-penitra zany fa na fandriana torian'ny marary zany zavatra tsy mahatendeha mihitsy ny hôpitaly. Panafody nefany lafo dia lafo mihitsy ny vidim-panafody. Dia voatery sy maintsy mamorona ny tsy misy. Voatery ny olona mamorona zavatra hitana vola, mivarotra zavatra sy tokony amidy mba hitana vola hividianana fanafody. Misy mivarotra tena marina mihitsy zany mba hitana vola hitsaboana ny marary. Tena tsy hita taratra any aloha zany fandrosoana zany. Ia mafy ny tsy fanjary-tsakafo mahery vaika eo anelanelan'ny volana Oktobra 2024 sy ny volana Janoary 2024 araky ny tatra nataon'ny FAO ny sampandraran'ny firenena mikambana momba ny sakafo sy ny mpamana ny fandaharana asa maneran-tany momba ny sakafo izay nampitondrana ny lohateny hoe fampitandremana mialoha momba ny tsy fanjary-tsakafo mahery vaika.
Araka ny voalaza hatrany dia mbola isan'ny faritra miaina ao anaty tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika i Madagasikara. Manoloana izany dia mitaky hetsika maha olona maiky ahafahana mamonjy ny mpiray tanindrazana ireto fikambanana iraisam-pirenena momba ny sakafo ireto. Eo ihany koa ny fametrahana tolo-kevitra manokana entina hisorohana ny tsy fanjarian-tsakafo. Nitondra ny fomba fijery ny mahakasika ny olana sy ny fahoriana mahazo ny vahoaka malagasy ankehitriny ihany koa ny pastora Rabarimanana Herimandimby Androany no amafisiny hatrany nandritra izany fa ny fifampiresahana sy ny fifampidinana ihany no vahaolana ho an'ny firenena. Jarmano Menjanahary sy Tahiriny Aina. Tsapa tanteraka fa miaina ambany ny vahony fahantrana ny vahoaka malagasy ankehitriny. Betsaka amin'ny vahoaka malagasy no tsy misakafo intsony raha toa ka mihinana tapakibony ampahany. Mangina ny fidangany ny vidim-piainana izay tsy takatry ny vahoaka intsony. Tsapa fa mila fifampidinihana eo amin'ny samy malagasy manoloana izao hoy ny FFKM. Ny fiangonana indrindra no mahita ireny tsy fampinaran-tsakafo any ambanivohitra ireny. Raha atao teny tsotra dia izao mijaly ny olona ankehitriny tsy fampina-sakafo, tsy misy hohanina ary na misy aza lafo tsy takatry ny fahefa mividy. Ary ny fiangonana efatra dia efa samy manana projet daholo izao ny amin'ny atao hoe fampitomboana ny fambolena sy fiompiana eny ambanivohitra rehetra eny mba hitombo ny sakafo satria io ny fototry ny maha olona moa amin'izany sakafo izany. Sarobidy ny aina, aoka ifanaja amin'ny fitandrovana ny aina satria aina dia Andriamanitra rery ny tompony. Ka tsisy afaka anao hoe afaka mamono olona izany sady tsy azo atao amin'ny lalàna zany. Ary zany no ahatongavany FFKM manao an'izao antso izao mba hitandrovana, hitsinjovana fandripahalemana maritra ao anatin'ny fampandrosoana ho an'ity Madagasikara ity. Miantso ny zanaky ny FFKM rehetra moa ny tenany mba ho tonga hiatrika ilay fiaonam-be izay ho atao any Ambatondrazaka amin'ny volana Novambra io. Mila mifampiaino sy mifampidinika isika hoy ny fanazavana fa izay ihany no ahafahana mametraka ny firenena ho tsara sy ho tena ahatanteraka teny filamatra ao anatin'ny hira-pirenena dia ny ahasambatra ny malagasy. Pejy ny fampianarana dia nomariny Androany fa 5 ny volana Oktobra ny andro maneran-tany ho an'ny mpampianatra. Nivoatra tamin'ny hetsika maro samihafa tamin'ity Androany ity ny amin'ny tokony hanomezana lanja manokana ny mpanabe eo amin'izay mpanatanterahana ny asany izay fanadiadiny Ando Miaradina sy Tokra Marla. Fomba fiteny matetika ny hoe tsy misy asa mora, saingy mafy, sarotra kanefa tsy mahavelona ny asana mpampianatra. Voakasika izany avokoa na ny eto an-drenivohitra, indrindra any amin'ireo toerana lavitra andreny. Mikely Soroka manao ny fomba rehetra ampitana fahalalana mampahaizana ho an'ny zaza sy ankizy malagasy, olom-banona sy tafita. Tatabava maray tsy hariva, mihevoka tsoka isan'andro, kanefa miatrikolana maro lafy na izany ara-bolana ara-pitaovana. Totosatsaka ny tsy andavany foana nefa ny asa. Ny condition de vie le mpampianatra mihitsy tsy normal. Efa ratsy ny karama, mbola idiran'ny resaka politika, ny resaka fampianarana. Dia avy eo mbola misy resaka tsinja azo lena ataony chef hiérarchique isam-baratongany. Fa misy zany zay nefa misy zany le fahorian'ny mpianatra amin'izao ny mpampianatra koa manaraka an'izay dia misy ataotrika hoe trano vonjimaika, misy ara-mianatra ambany hazo rehefa tena tsy misy trano dia mampalahelo. Nefa atao koa moa fa tsy maintsy ampianarina ny ankizy. Misy fiantsaikany, tena misy fiantsaikany be satria lasa tsy tomomba na araka tokony ilaina azy ny fampitana ny fahalalana sy ny fanabeazana ny ankizy. Maro ny mpampianatra amin'ny Karamavaromasaka na dia manana mari-pahaizana ambony sitraka efa mantonany maro amin'ny sehatry ny fampianarana azy. Jivitsany koa ireo tsy mandray karama mihitsy fa famatsiana no azo. Tsy magaga hoy ny ray aman-dreny raha toa ka latsaka kanterena tahaka izao ny fanabeazana sy fampianarana eto amintsika. Raha tiana ny ahomby, ny mpampianatra mihitsy no mila omena ny asiny sy ny ajany. Jerevinao tsara ohatra zao misy ankizy terminal ohatra ifanina amin'ny olona taloha raha resaka français fotsiny zany aloha ny teneniko dia tena hita mihitsy le falatsana. En plus zany nefa ny zareo to hitako mitake vacation hoe karamanay nefany izy ny tena hoe ny vindreo rehetra manam-pahaizana rehetra
atao matotra ny momba aminy, ohatra hoe ny karamany, ohatra hoe ny fikarakarana anazy mba omeny izy hoe ny ankizy taloha raha mahay dia hoe omena tableau d'honneur dia mba ohatran'izay koa ny mpampianatra na ohatra hoe tsy ampy formation ny mpampianatra na ohatra hoe tsy mahazo karama ara-dalàna izy dia lasa mampidiny koa ny fahaizan'ny mpianatra ao aminy satria arakaraky ny vola raisiny angambany no ampianarany ankizy. Amiko aloha izany ny mpampianatra tokony hanana diplôma be izy izany hoentiny ampianarany mpianatra anankiray satria ahoana moa ny fomba ampianarany ankizy raha ohatra ka tsy ao aminy ilay fahaizana. Mamokatra olombaniny manam-pahaizana maro ny mpampianatra. Avy amin'izy ireo ihany koa no miantefa ny tondromolotra samihafa raha misy tsy fahombiazana. Mijoro ny Saint-Pama hivondronana mpampianatra maro. Maro ny antso efa natao sainga ny hevitra fonjany. Efa tena mandady amin'ny tany mihitsy no tolon'ny fanabeazana amin'izao fotoana izao. Tsy anaiky intsony ho atao fitaovana mba mpianatra ho izy ireo. Efa ampolo taona izay niady ny hoe avereno izany hasina mpampianatra mpanabe zany. Hatramin'izao mbola miady ihany ary dia faly izay rehefa mahita n'ity lohevitra nomeny UNESCO ty hoe la transformation de l'éducation commence avec les enseignants. Zany hoe tena mpampianatra mihitsy zany no mendanja fa tsy misy zany hoe fanovana ny fampianarana zany raha tsy mpampianatra no mipetraka amin'ny toerany. Inona le toerany? Karaha mamendrika sy sahaza tontolon'ny asa manara-penitra. Io dia nadikanay amin'ilay fomba fiteny hoe tsy anaiky intsony zahay ho vato lampy lehibe sy mandondona ka ho taingenam-borona ohatra ny hatramin'izay. Fa raha ny tontolo iainan'ny fanabeazana raha teo amin'ny teny frantsay dia zao tena pollué. Nanatanteraka fionan-dony arana tamin'ireo mpampianatra sy mpanabe teto Antananarivo sy solitena avy any amin'ny fatra ny Confédération Syndicale Saint-Pama ho fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny mpampianatra andro 5 Oktobra tetsy Bypass. Izy ny fehi-kevitra ivoaka anatsarana sy anarenany ireo lesoka entina ampiroboroboana ny asa fampianarana sy fanabeazana eto Madagasikara. Lohahevitra tamin'ity taona ity ny hoe la transformation de l'éducation commence avec les enseignants. Nanao valan-dresaka mikasika ity andro iraisam-pirenena ity ihany koa moa androany ny avy eo anivony ny mpampianatra avy amin'ny sekoly tsy miankina na ny UEPM izany Union des Écoles Privées de Madagascar teny ankasiny antsoavy no ataon'izy ireo dia ny tokony hanomezana asiny ny mpanabe eto Madagasikara. Sary sy rendran-tsary ny Andra Kotomalala. Ankoatra ny amafy ny asa olana sedra ny mpampianatra avy amin'ny sekoly tsy miankina ihany koa ny tsy fisiany fiofanana ny akely ny karama raisina ary ny tsy fahamarinana toerany asa. Olana zany ho amin'ny sekoly tsy miankina rahantsika malala zany fa ny mpampianatra amin'ny sekoly tsy miankina zany dia mbola amin'ny saran'izay rahantsika malala zany ny farany ambany ary ireo nefa ny ary mbola miankina ny situation ny sekoly. Tsy miteny zao tsika ohatra zany hoe misy mpampianatra amin'izao mbola mikarama latsaky ny 5 alina sy 1 hetsy. Ny antony mahatonga zany tsy hoe fananin'ny tompo-tsekoly fa ny fandrin'ny tompo-tsekoly dia miditra tsekoly daholo ny zaza malagasy ka rehefa afaka mampianatra misy afaka mampianatra dia atao zany. Tenitsika hoe eto Antananarivo zao mbola misy ny écolage 3,000 ariary izay tsy masana ny karama mpampianatra zany. Zany hoe ny fijerevana zany ireo mpampianatra amin'ny sekoly tsy miankina aloha hatreto izay ny tena marary ny sekoly tsy miankina satria betsaka zany ny tokony ampiny fanjakana manoloana zany. Tsy hijery fotsiny tsika hoe ho an'ny sekoly tsy miankina zao dia 24,000 ariary par an ny subvention azony amin'ny fanjakana. Io ary mbola misy ny tsy mahazo. Mitotongana hatrany anefa ny sekoly tsy miankina amin'izao taorian'ny valanaretina Covid-19 sy ny fiakaran'ny vidim-piainana. Betsaka tamin'ny sekoly tsy miankina no niaina ny mpianatra ny soratra anarana tao aminy. Efa ho 10 taona izao i Lucine na mpianatra tamina sekoly tsy miankina. Mafy ny asa anefa ny karama tsy mahavelona raha ny fitarainany. Ny sekoly tsy miankina raha eto miditra amin'ny 7 sasany dia mirava amin'ny 12 sasany. Miditra indray ny hariva amin'ny 1 sasany dia mirava amin'ny 4 sy fefany. Izany hoe ilay fotoana mihitsy izany ny feno be ninay. Enjakezana ihany aloha ny amaran'izay tsy mahavelona mihitsy fa noho ilay hoe fanabeazana efa ataonao ilay izy asanao dia miezaka foana manatsara hatrany. Antsoavy no ataon'ny mpampianatra amin'ny sekoly tsy miankina amin'ny mahandro ny mpanabe ny androany. Ny tokony amerenana indray ny asan'ny mpanabe sy ny anaovana ny androany ho andro tsy fiasana ho an'ny mpanabe.
tsara ny maramarika fa manodidina ny 5,000 izao ny mpikambana eto anivon'ny UEPM avy amina sekoly tsy miankina 900 manerana ny Madagasikara. Nanao fanambarana indray androany teo an-tokotanin'ny Instat Anosy ny syndicat-ny mpiasa tsiraikitra eo anivon'ny Instat. Tsy mbola nisy ny fangatan'izy ireo nandritra izay iray volana nanaovana ny fitakiana izay. Sary sy rendran'ny sary ny Andra Rakoto Malalatrany. Ny 5 septambra lasa teo nanomboka nanao fitakiana ny syndicat-ny mpiasa tsiraikitra na nisy mbola mpiasa-panjakana eo anivon'ny Instat. Anisan'ny fitakiana ny ampitoviana ny zony amin'ny mpiasa-panjakana toy ny resaka karama ohatra. Mitovy ny asa ary samy manao asa ho an'ny fanjakana saingy mifanalavitra be amin'ny karama mpiasa-panjakana ny karama raisin'izy ireo. Iray volana nanaovana ny fitakiana nefa antso izay sira matahora no valiny avy amin'ny mpitantana. Ireto kosa ny navalin'ny mpitantana. Fanaovana fanadihadiana mifandroana ny mpiasa mitokona izay misy 2.30. Fanesorana ny banderole sy misy fampilazana sy fampiresahana aminay syndicat sy ny mpiasa. Izany hoe fampiarorona didiko fe lehibe ary raha matahora no iainan'ny mpiasa amin'izao fotoana izao. Izany dia midika ho fanisekisana lalàna mifandraika amin'ny ny fitakinan'ny zo sy fitokonana araka ny voalazan'ny lalam-panorenana sy ny lalàna mikasika ny asa. Ankoatra ny fanambarana mikasika ny olona ny mpiasa tsiraikitra ireto, nilaza ihany koa ny mpiasa fa tsy mazava mihitsy ny fitantanana eto anivon'ny Instat. Eto izahay syndicat dia mbola milaza sy mampafantatra sika rehetra eto amin'ny firenena fa tena sy mazava ny fitantanana ao amin'ny Instat satria ireto avy ny tosan'ny Instat amin'izao fotoana izao koa. Sy mbola vita pe ny mpitantana ny CNAPS 2020 ankoatran'ilay 2096 ka 2018 dia mbola sy vita peny koa ny 2020 hatramin'ny 2022. Faharoa, misy ny projet PM 30% ny vola mbola sy hita popoky zao ho an'ny enquêteur. Faharoa, nanao édition 4 mois mbola sy vola koa ny volany. Ary zareo tena mahatahotra sy miororo ihany koa. Manao antsoavatrany araka izany ny syndicat-ny mpiasa amahana ny olana izy ireo. Miena andaharana trano moa ireto syndicat ireto satria raha natratra 80 izy ireo nanao fitakiana iray volana lasa izay. Zarara misy enina sisa amin'izao no nitahotra amin'ny fandroahana. Hoarahantsika amin'ny sesa izao kosa ny vaovao tapatapany dia tovolahy roa 4.70 sy 5.70 taona no nahitra amponjavonjy maketeny Antanimora no ny fanaovana herisetra aranofo sy fandrahonana zazavavy vao 2.70 taona. Tao amin'ny fokontany ampanataovana komina Antanety kely Ambohijoky no nisehony ity tranga nandritra ny fotoam-pialatsasatra ny mpianatra farany teo iny. Araka ny loharanom-baovao dia tody sy fahasalamana no ny zava-nanjo azy ity niaran-doza ity ka tsikaritry ny ray aman-dreniny izany. Nanapa-kevitra ny tondra azy any amin'ny mpitsabo araka izany ireto farany taoriana izay. Rehefa natao ny fizahana dia fantatra fa voaolana sy mitoejaza 4.70 herinandro ity zazavavy kely ity ka nitory teny amin'ny mpitandro ny filaminana ny ray aman-dreniny. Rehefa nandeha ny fanadihadiana dia tratehaka ireto tovolahy mbola tsy ampitaonana havanondoza ireto. Fantatra nandritra izay ny fakana ambavany ihany koa fa tsy vao indray mandeha io zazavavy io no nanamparany izy ireo ny filana aranofo saingy noho ny fandrahonana azo azy dia tsy nasany tantara tamina iza na tamin'izy ny zava-nanjo azy ilay zazavavy. Taoriany ny akarany raharaha teo anatrehan'ny fampanoavana dia izao nahitra ponjavonjy maika izao ny nahavanondoza. Nisehoana firetana goavana tany Antsohi androany atoandro tao trano maromaro araka izany eo akaikin'ny parkazin'ny bus, toerana fandraisan'ny olona fiara mandeha ny Ankazobetsia sy Ampandriakilandy no kilany afo tamin'izany. Mbola tsy fantatra hatreto no ny andohan'ny firetana araka ny loharanom-baovao. Tsy afa-manoatra moa ny fokon'olona tany an-toerana manoloany tsy fisian'ny fitaovana amonoana afo ka voatery ny tazapotsiny sy ny fahavoazana. Eo amin'ny pejy fanatanjahantena kosa indray ary dia voafidy ho filoha vaovao hitantana ny Federasiona Malagasy ny Karate Do i CNC Emile Ratefinanahary raha ny vokatry ny fifidianana natao tany Ambalapaiso Fianaratsoa ny farany herinandro lasa teo iny. Makadiry ny asa miandry ho fanarenana sy fampiroboroboana ity taranja ity raha ny noa mafisiny. Andry Miaratina sy Tokra Marla. Tany Ambalapaiso Fianaratsoa no nanatanterahana ny fifidianana izay ho filoha vaovao hitantana ny Federasiona Malagasy ny Karate Do.
liga 4 amin'ny 9 mijoro ara-dalàna eto Madagasikara no nanatrika sy nanatanteraka ity fifidianana ity. Ny komite ad hoc notariany CNC Mamy Rakotson natsangana tamin'ny 7 Jolay lasa teo tamin'ny fivoriam-be tsy ara-potoana nataon'ny ligy mandrafitra ity taranja ity no nitarika ny fifidianana ka nahazona ny vokatra ka nahavoafidy ny CNC Emile Ratefinanahary. Tamin'ny ligy 9 zay misy dia ny 4 no tonga tao Fianaratsoa. Ary tamin'ireo 4 ireo ny ray tsy ara-dalàna tsara teo amin'ny takatasiny dia tsy afaka mifidy izy zany fa ny 3 no mifidy. Dia mandeha ny fifidianana dia lany ho filoha CNC Emile Ratefinanahary. Zay Maria ko aloha fa anankiroa zareo no nilatsaka. Misy José Solondatova vao ny Kospena ny ray. Dia lany tamin'ny Isambato 12 CNC Emile ary ray ny vato azo ny José CNC José. Dia natao tao ihany koa ny fifidianana ireo bureau sasany izay nahitana filoha lefitra anankiroa sy ny trésorier général. Rivo-baovao indray no iainan'ny fédérationna manomboka izao. Maro ny fanatsarana sy fanarenana mila atao laharam-pamehana ampiroboroboana ity taranja ity miainga amin'ny fampanaran-dalàna ny mpikatroka hatrany amin'ny fampitaovana azy ireo izay lesiko agoavina hita teo aloha. Zany fédération malagasy ny karaté do izany hatramin'izao tsy manana na siège azy na birao kely anankiray tsy anananay, tsy manana cadre reconnu mondialement ne zany fédération malagasy ny karaté do zany fa eto amintsika eto ihany zany fédération zany dia nihidy amina olona anankitelo fotsiny. Noho izany tena asa goavana miandry dia ny hoe ahoana ny ahafahantsika aloha mampanara-dalàna an'ireo atleta, ny club rehetra, ny section rehetra, ny ligue rehetra manerana Madagasikara. Ny faritra rehetra dia tokony manana cadre afaka hampianatra sy hitarika ary hitantana mba ahafahantsika ho matianina. Eo koa ilay apetraka teo ny infrastructure sy ny matériel rehetra na birao tsy misy. Noho izany ny ezaka tena ho atao dia ny ahafahantsika mametraka akademia mihitsy, mametraka dojo ho an'ny karaté, dojo national dia ao daholo ny siège sy niatrika olana maro lafy teo amin'ny fitantanana ity fédérationna ity nanomboka ny volana desambra lasa teo. Nipoitra avokoa ireo tsy fanaran-dalàna maro nataon'ny mpitantana ka niafara tamin'ny fampiatoana azy tamin'ny toerany. Everina fa hitondra tsika vaovao anivony ity fédérationna ity ny fahazoana izao filoha vaovao hitantana azy izao. Eo amin'ny pejy kolontsaina dia nampiantso mpanao gazety androany tetsy amin'ny cercle franco-malagasy anosy ny mpikarakara ny festival Madagasikara. Nanomboka androany ity hetsika ity ary aritra 10 andro festival izay fanao isan-taona. Sary sy rindran-tsary ny Andrakoto Malala. Somary lavidavitra ny elanelany eo amin'ny kolontsaina malagasy ny mozika jazz. Ny jazz dia niforona tamin'ny faran'ny taonjato 1770 ny fiandohan'ny taonjato 20. Niainga avy tany atsimon'ny États-Unis. Antony tsy mbola mampaiky ity mozika ity loatra amin'ny fiarahamonina malagasy izany. Mozika sarotra ny fandraisan'ny malagasy azy hatramin'izay ka tsy dia bebe loatra. Ya, toy ny firenena en développement rehetra dia tsy tonga aty amintsika vetivety ny kolontsaina fa indrindrindrindra moa talohan'ny internet elaela. Maiko ohatra kely ianao hoe tamin'izay teheno mozika amerikana dia sendra misy namana le atao hoe mpanan-karena tamin'izany dia zareo manana ny diska anankifolo dia izay mandeha manao copie amin'ny kasety dia tiako tenenina amin'izay hoe lavidavitra ny elanelan'le kolontsaina ny tonga nefa ny malagasy atsika izay ataoko hoe matsilo saina sy manana fo an'ny mozika dia akaiky atsika be le izy ary navarina andro zareo avy any ivelany foana ny fahafahantsika kapasité atsika miditra ao anatin'le kolontsaina ho toy ny hoe zavatra efa iainantsika indray ary le izy. Ina mahatonga an'izay hoe tsy mety mbola akaiky amin'ny malagasy misy le mozika jazz amin'izao hoe tsy izay tena gadona fiainana malagasy. Sarotra ny ivelomana amin'ny mozika jazz eto amintsika. Na dia efa maro aza ny ezaka ataon'ny mpikarakara ampahafantarana ity mozika ity. Dia misy an'le fomba fiteny le izy dia mifangaro mifandraisan'ny olona azy. Taloha rehefa mandisy loha dia hoe ndao andy blues. Dia jazz, connotation en jazz ohatran'ny hoe mozika le sarotra
mozika le intellectuel fa neoany any mozika jazz dia ampiasain'ireo mozika rehetrarehetra izay iainantsika izao reo hatrany amin'ny soul, hatrany amin'ny R&B, hatrany amin'ny misy ifandraisany be ny ordre musique sy ny jazz satria misy resaka dialogue, misy ifandraisany be ny variété ampiasainy. Nanomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ny festival Madagasikara andiany fatelo amin'ny telopolo. Ahasitra 10 andro ny hetsika. Anisan'ny mampiavaka ny hetsika amin'ity taona ity ny ampifandraisana ny mozika jazz amin'ny mozika avy any amin'ny faritra. Ny maresaka iraisam pirenena dia manao tuvakana ny fitakiana ampiarany vondrona Européenne ny sazy ho an'i Iran taoriana hafatesany ilay tovavy Masha Amini sy ny nanaovana herim-pamoretana tamin'ny mpanao fihetsiketsehana nanohitra ny fahafatesany ity tovavy ity anisan'ny miara-miasa amin'ny vondrona Européenne ametraka izany sazy izany ihany koa i Frantsa. Mialirary nombana sy tahiriny aina. Nanao fanambarany la Frantsa fa miara-miasa amin'ny vondrona Européenne amin'ny fametrahana sazy ho an'ireo tompon'andraikitra rehetra tamin'ny herim-pamoretana natao tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana tao Iran manohitra ny fahafatesan'ilay tovavy 12 taona Masha Amini izay nosamborin'ny polisy noho ny resaka fitondran-tena sy ny fanitsakitsahana ny fitsipiky ny fitafy ao amin'ny Repoblika Islamika. Ny tanjona araka ny nambarany lehibe ny diplomasia frantsay ho maly 4 oktobra dia ny amaly ny famoretana amin'ny alalan'ny fikendrena ireo tompon'andraikitra rehetra tamin'izany. Raha tsy ahivina dia efa nanambara na dia tsy nilaza mazava ny sazy vaovao omenan'i Iran aza i Etazonia. Efa niantso ny vondrona Européenne anasazy any Iran ihany koa i Alemaina tamin'ny herinandro lasa teo manoloana ny herisetra nataon'ireo mpitandro ny filaminana iraniana tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana nanao etsim-panoherana tamin'ny fahafatesana ity tovavy ity. Ny vondrona Européenne ihany koa dia efa mikasy ny anasazy amin'ny alalan'ny fepetra fameperana eo amin'ny lafin'ny fivezivezena amin'ireo tompon'antoka rehetra tamin'ny famonoana ny Masha Amini sy ny fomba fihetsika ireo mpitandro ny filaminana iraniana tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana. Anohy ny fifampidiniana miaraka amin'ny firenena mikambana ny safidy rehetra eo ampelantananay izahay ao anatin'izany ny fepetra famerana ho ny fanamafisan'ny filohan'ny diplomasia Européenne. Raha ny vandatra mantsy dia maro amin'ireo nanao io herim-pamoretana io no mandefa ny zanany hipetraka any amin'ireo firenena tandrefana amin'izao fotoana izao. Raha tsy ahivina, tsy latsaky ny 13 ny isan'ireo olona maty tany Shahedan atsimo atsinanan'ny Iran tamin'ny herinandro lasa teo iny noho ny herim-pamoretana nataon'ny mpitandro ny filaminana. Mitotaly 27 kosa ireo namony an-tany an-toerana hatramin'ny 19 septambra ny sehoany ity tranga ity. Toizao ny fandaharana Ranord ny fampalalama vaoeto amin'ny fahitalavitry ny MBS ny fandaharana ahoana marina ny fandaharana Global News aorin'izay kosa no narahantsika ny fandaharana SAI iarahana amin'ny Clémence Rarnirina sy Lili Rafarala manambahiny izy miravavy tahaky ny mazatra aorin'izay kosa no anarahantsika ny horonan-tsary Birds of the Pré la fantabuleuse histoire de Harley. Ny tena kosa ametraka ny veloma mandrapitafa ao amin'ny manaraka indray manomboka rahampitso nzava-ndre mahefy indray mitondra amintsika ny fampalalam-bavao.